Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G By Telma vous présente Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tonga nanatanteraka ny adidiny amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara ny maraina teo teny Ambatobe. Natritra izany ihany koa nisy tafafohy nataony tamin'ny mpanao gazety. Nidina ifotony jery ny fisotran'ny fifidianana sy nanara-maso akaiky izany teo anivon'ny senisy ireo vondrona mpanara-maso fifidianana iraisam-pirenena tamin'ity androany ity. Fari-pifidianana maromaro ny tsidihana tamin'izany amin'ny akapobeany lamina fifidianana. Mitarika ny RD raha nivokatra telenivon'ny borao mpifidianana lalovan'ny mpanao gazety io hariva io. Arahantsika ao anatin'ny fampalalam-baovao nivokatra tsy ofisialy sy ny ambiansa nandritra ny fanisam-bato. Misy manao fandavahana mampiayay ny faritra manodidina ny rovan'ny lafy. Tsy fantatra mazava ny tanjona sy ny tompon'antoka amin'izany hoy ny sefokotany. Misy antony manokana mety ifandraisana amin'ny ara-tantara izany hoy ny tangalamena. Maresaka iraisam-pirenena ny akoho ny fifidianana solombavambahoaka Europeanina mitarika hatrany ireo vondrony antoko pro-Europe na dia miena aza ny tanjon'izy ireo tamin'ny fifidianana farany teo. Ny adidin'ireo avetrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo Tv kaminasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia tonga nanatanteraka ny adidiny amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara ny maraina teo teny Ambatobe. Nandritra izany ihany koa nisy ny tafafohy nataony tamin'ny mpanao gazety Michela Ranarjo. Tahaka ny olom-pirenena rehetra nanatanteraka ny adidiny amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara Andry Rajoelina ny maraina teo teny Ambatobe. Zava-dehibe raha ny fanazavany ny fahaizana maneho ny safidiny ny solombavambahoaka izay mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Zava-dehibe ny androandroany amin'ny lafin'ny fifidianana satria zany fifidianana solombavambahoaka zany araka ny anarany hoe ny olona zay ho lany sy voafidy ny solombavambahoaka dia hisolo ny vavan'ny vahoaka malagasy any amin'ny distrikta misy anazy tsirairay avy ireo. Zany hoe tokony tsy fidy lalàna fotsiny ihany fa hitondra ny etaetany vahoaka, hitondra ny etaetany mpampandrosoana tokony apetraka isaky ny district. Noho izany dia zava-dehibe izany hoe fifidianana solombavambahoaka. Etsy ankilany nitondra fanazavana ihany koa ny filohan'ny Repoblika manoloana ny feo mieliny amin'ny nanatanterahany fampelezan-kevitra tamin'ity fifidianana solombavambahoaka ity. Zavatra tamin'ny taona 2013 ary ny lalàna tamin'izany dia nametraka fa azo ataony ny filo ny manatrika fampelezan-kevitra fa tsy miteny. Za kosa tamin'ity dia nizotra tamin'ny lalàna madio tsy nanatrika, tsy nanotrina candidat tamin'ny fampelezan-kevitra ary tsy nanao fampelezan-kevitra fa ny candidat kosa no nanotrina anahy. Ka raha misy candidat maro anay zao ny candidat hafa tany amin'ny toerana hafa nalehako nanotrina anahy, inona maratsy an'izany. Ireo rehetrarehetra zay te hampandroso any Madagasikara miaraka amiko vonona hiaraka amin'izy ireo. Zay ny teneniko hoe Madagasikara no jerevana, zay ptsikerany alao any efa tsy mila fandrosoana tsony izy ireo fa za miteny aminareo fa tsy maintsy mandroso Madagasikara ary tsy maintsy lohany eto Afrika. Raha tsy ahirana dia androany hariva no hiainga any Paris ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina iona amin'ny filoha Frantsay. Fifanarahana maro no toto-tsaina amin'izany raha ny fanazavana nomeny ny mpanao gazety. Fanidina ifotony jery ny fizotra ny fifidianana sy nanara-maso akaiky izany teo anivon'ny senisy ireo vondrona mpanara-maso fifidianana iraisam-pirenena tamin'ity androany ity amin'ny akapobeany lamina ny fifidianana. Natomboka tetsy amin'ny lycée technique professionnel du génie civil alarobia tahaka ny mahazatra ny fitsidihana sy ny fanara-maso ny ataony teo anivon'ny seni sy ireo mpanara-maso ny fifidianana iraisam-pirenena eto amintsika tamin'ity androany ity izay nahitana ny teo anivon'ny SADC, OIF,
OIT, volona Europeana sy ny maro hafa. Tamin'izany no nahitana fa nizotram-pilaminana tanteraka ireo farim-pifidianana no tsidiana na eo aza ny olana madinidinika nisy. Taorian'ny tetsalarobia, niazo any Mahamasina sy Tanjombato ireo delegasion na mpanaramaso ny fifidianana ireto. Tsapa tamin'izany fa marisarisa ny vahoaka tonga natanteraka ny adidina tamin'ity fifidianana sy vaovam-bahoaka ity. Nitondrany ny filohan'ny vomiera maleo tena amin'ny sariny fifidianana fanazavana ihany koa ny makasika ny fitarenan'ny olona momba ny lisam-pifidianana. Ny lisitra izay nampiasaintsika zany dia tsy nanovantsika retranchement mihitsy noho izany sur 100% fa ao le olona. Fa ny zavatra mitranga amin'izay zany dia izao satria niakatra ny isan'ny mpifidy. Dia rehefa miakatra ny isan'ny mpifidy dia lasa mihoatra ny 700 ny isan'ny olona ao anatin'ny bureau de vote anankiray. Dia raha vao mihoatra ny 700 ilay izy dia tsy maintsy anaovantsika bureau de vote hafa satria izay ny zavatra lazain'ny lalàna. Dia izay zavatra izay mety ho hiteraka n'izany zavatra lazaintsika izany fa rehefa jerevana ilay izy dia ao anatin'ity centre de vote ity ihany ilay olona. Ka raha tsy ny ao anatin'ilay bureau de vote nandehanany farany izy dia mijery izy any amin'ny bureau de vote hafa fa ao izy, tsy maintsy ao izy. Na eo aza ny lesoka madinidinika izay, nilamina tanteraka ny fizotran'ny fifidianana tamin'ity androany ity. Fifidianana tsy misy olana zany mihitsy, tsy maintsy misy ny olana isan-karazany ao anatin'ny fifidianana na any Amerika ary ny dehantsika fa nisy ny olana zany. Fa ny zava-dehibe manao zavatra ampilaminantsika, tsy mikorotantsika rehetrarehetra ao anatin'ny fifidianana, izay ny zavatra lehibe zany fa tsy ny lesoka tsy maintsy misy, tsy afaka amin'ny lesokontsika zany fa tsy maintsy misy lesoka. Tao amin'ny komina Ambatofotsigara no nentina namarana ny fitsidihana sy fanaramaso ny arahany CNIS ireo sampana mpanaramaso ny fifidianana iraisam-pirenena ity. Fanzotra atsakany sy andavany fifidianana solo-mavomboaka teto Madagasikara androany raha nitazitra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena manaramaso ny fifidianana. Ny ena kosa ny tahafandraisana anjara izay latsaky ny 520 isanjato tamin'ny 12 ora atoandro. Michela Ranardo. Birao fandatsaham-bato miisa 700 mahery niparitaka tamin'ny distrika 7 ao anatin'ny faritra 5 raha nitasitra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena manaramaso ny fifidianana 4,3 isanjato ny birao mpifidianana no nahitana fomba fifidianana tsy manara-dalàna tahaka ny tsy fananana taratasy famantarana ny maha olom-pirenena azy no sady tsy voasoratra anaty lisitra. 7,9 isanjato ny birao mpifidianana no nampiasa ny bilita tokana voasonia araka ny voalazan'ny lalàna. 2,9 isanjato ny birao mpifidianana dia nahitana savorivory sy korotana. 4,70 isanjato ny mpanaramaso dia nahita mpifidy tsy nanao sonia ny lisam-pifidianana. Raha ampitahaina tamin'ny fifidianana filohampirenena ambany ny taham-pavitrihan'ny mpifidy raha nambarina ireo fiarahamonim-pirenena manaramaso ny fifidianana. Ny zotra tamin'ny filaminana ny fifidianana na dia nahitana tsy fahatombanana vitsivitsy azy ary ambany dia ambany ny taham-pandraisana anjara. Zava-misy amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny ny fepetra sy ny fombafomba mpifidianana dia voahaja. Isan'ny toe-javatra nampalahelo anefa ny fiainan'ny taham-pandraisana anjara an'ireo mpifidy satria latsaka ny 520 isanjato izany tamin'ny 12 ora atoandro raha oharina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Na izany aza misy ireo tranga tsy fanaran-dalàna hita ihany koa indrindra tamin'ny zotran'ny fifidianana mifandraika amin'ny tsy fahaiza-manao ny mpikambana eny anivon'ny birao mpifidianana tamin'ny tsy fanajana ny fepetra sy ny fombafomba arahana amin'ny fifidianana. Ny zotra ampilaminana ny fifidianana tamin'ny ankapobeny. Raha nitotany Savoray araka izany dia 13,7 isanjato ny fandraisana anjara hatramin'ny 12 ora atoandro. Tahaka izao kosa ny taham-pavitrihan'ny mpifidy tamin'ireo faritra manerana ny Madagasikara nahazoan'ireo fiarahamonim-pirenena nanaramaso ny fifidianana antotanisa tamin'ny 4 ora hariva teo. Latsaky ny 17 isanjato amin'ny ankapobeny ny taham-pavitriana ambany-drindra tany Orombe izay 12,1 isanjato. Manaraka azy Analamanga 12,4 isanjato. Aloatra Mangoro 7,20 isanjato. Menabe 7,20 isanjato. Faritra Atsinanana 7,20 isanjato. Faritra Moronmania 2,30 isanjato ary ny faritra Androy 5,70 isanjato. Tontolon'ny fifidianana solo-mavomboaka izay hatrany dia olana teo anatiny tsy fahitana ny anarana tao anatin'ny lisam-pifidianana no saika mateti-pitranga tamin'ireo birao mpifidianana atao amin'ny boriboritany faharoa ohatra amin'izany fa ankoatran'izay lamina tamin'ny ankapobeny. Iona saina.
tamin'ny enora maraina no nisokatra ny 720 mpifidianana teto amin'ny boriboritany faharoa ary 30 minitra taorian'izay ny ambony. Ny fanomanana no nahatonga ny fahatarana raha ny fanadihadiana natao. Narisarisa ny mpifidy ny tapakandro maraina raha oharina tamin'ny ariva. Olana teo amin'ny tsy fahitana ny anarana tao anatin'ny lisy mpifidianana no saika nateti-pitranga teo amin'ireo mpifidianana teto amin'ny boriboritany faharoa. Ray zao misy olana teo fidy izy tamin'ny présidentielle dia ny zao izy nefa tsy ao anaty lista fa mbola mitady rahan'ny saly. Zay ihany zao mbo anareo hitako mandalo teto aminay teo. Ny tena marina le olona naka nikara-pifidianana tany afaka tany vitsivitsy ihany. Teo amin'ny 152 zao no naka tany fa eto daholo le olona vao manararoatra. Dia misy olona koa tsy tao anaty lisy mpifidianana. Mety ho tratran'le doblanga mba zareo dia zay mahafaka ny anarany tao. Ino ny fipetraresan'ny fokotany manoloana amin'izay? Zay tranga izay ka maloha tsy tena hoe amin'ny fokotany bivantany. Indray misy anarana ohatrany hoe nitovy zao teo vao teo zay tranga izay miseho dia voafafa le anarana. Satria izy mpianaka dia voafafa le anarana. Ny fahavitren'ny mpifidy zao ohatran'izao dia mbola vao fitopolo mahery eo ny tonga. Avarina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay Tovitovy ihany. Ny ariva zany ny mpifidy. Ny ariva no tena tonga ny olona. Zosia didy ho an'ny tanindrazana ny mifidy hoy ireo olom-pirenena antony nandehanana nandrojabato fa ihany koa mba tsy hibaby ny safidin'ny hafa. Ny didy aloha dia tsy maintsy efaina satria adidy ho an'ny firenena io. Ia, io no solom-bavamboaka, ny solom-bavamboaka any amin'ny teny miram-pirenena. Mahazava-dehibe ny solom-bavamboaka dia tsy maintsy aoka tokony harisika daholo ny firenena satria io no manao ny lalàna, io no manao ny lalàna, io no mikarakaran'ny sosialim-boaka sy ny isan-karazany. Zava-dehibe mihitsy le tokony hanefana ny adidy satria zany izy io zany dia ekina fiainan'ny olona tsirairay mihitsy zany izy io. Miankina amin'izay zany no mba tsy hanenenana zany dia aleo mandray anjara tsara amin'ilay fifidianana. Zava-dehibe ilay solom-bavambahoaka satria solon-tenantsika vahoaka ny amin'ny fitondrana mahefa dia anjara zono mifidy. Aorian'ny fahavitan'ny fifidianana manana andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny vatona rotsany ihany koa ny olom-pirenena mandritra ny fandatsam-bato ny fanaraha-maso izany mandra-batonga eny anivon'ny SRMV isaky ny distrika. Fiovana mipaika mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka izay no andraisan'ny olom-pirenena tonga nanefa ny adidiny androany nandritra ny fifidianana solomavahoaka teto Madagasikara. Michela Ranarjo. Tsy nitondra fanovahana, tsy nitondra marina ny etahetan'ny vahoaka ny ankamaroany ireo solombavam-bahoaka teo aloha, efitra niraisan'ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana androany antony nanefan'izy ireo ny adidiny. Tonga mifidy voalohany indrindra adidiko ilay mifidy. Faharoa manaraka izany ny andrasany, fanatsarana amin'ny farim-piainana. Izay ny zavatra tena andrasana. Ohatra hoe ny akony ireny raha mahita tamin'izao ny zavatra tamin'ny voalohany ireny. Manantena angamba fa mba mahita akony vaovao sy atao hoe akony mba mahafa-po sy mahafinaritra amin'ity. Manoloana ny fampanaterana be ataon'ny tsirairay. Olom-pirenena dia mahatsapa hoe tokony mifidy. Ohatra ny ahoana ny andrasanao ny solombavam-bahoaka fa tsy volany eo. Mba hampandroso ny tanàna dia mba mitsinjo ny vahoaka fa tsy tia tena. Ny ankabetrahany aloha ohatra mameno paosy fotsiny fa tsy mitsinjo tsy tena mitsinjo ny vahoaka zany. Tamin'izao inona ny andrasanareo? Mba fiovana amin'ny fiainam-bahoaka. Mba ho tsaratsara kokoa zany ny fiainam-bahoaka. Mahatonga anay hanefa ny adidy satria olom-pirenena ny tena dia vonona ny ana tantely. Efa misy aloha ny hoe mitondra fa misy kosa ny tsy ao anatin'izay. Mitondra n'ilay hoe teny fitaraina amin'ny vahoaka. Fiovana aloha dia ny fiainantsika gasy zany efa hita hoe tena tsisy fiovana. Hoe mba misy tokony hiova zany dia izay mahatonga anay hifidy. Hoe ny resaka lalàna zany voalohany indrindra.
mpanao lalàna ary indrindra mandany lalàna mifanaraka amin'ny etaeta ny vahoaka. Izay raha sahivina no tena andraikitry ny solombavam-bahoaka. Raha ny eto Madagasikara manokana fanovana mipaika amin'ny fiainan'ny vahoaka izay no mandraindray ireo olom-pirenena tonga nanefa ny adidiny androany nandritry ny fifidianana solombavam-bahoaka teto Madagasikara. Fa mitarika ny IRD raha ny vokatra teny anivon'ny abarao-pifidianana lalovan'ny mpanao gazety io hariva io. Arahantsika anatin'ity fanadadinana etiny Antsipiriny izay. Nangina raha hoanina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny ambiansa nandritra ny fanisambato tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Nanjakan'ny kandida IRD miaraka ny filohan'ny Rajoely izany raha ny fanadihadinana natao teny amin'ny fokontany 7.5 hektara atsimo andotam-penaka voalosi ny maro hafa nanaovana fanadihadiny. Taka vonjimaika ny larana fahadimy izay atolotry ny mapara miaraka amin'ny Andry Rajoelina nahazo vato enina amin'ny 50. Ny kandida larana faharoa dia nahazo vato efatra amin'ny 50 izay natolotry ny TIM, ary ny indépendant ny anakefatra izay nahazo vato efatra ny larana fahaenina, nahazo vato efatra koa ny larana fahatelo, nahazo vato telo ny larana faharoa ary nahazo vato iray ny larana fahaefatra. Kandida natolotry ny IRD zany no nitarika tamin'isa 720. Manaraka ny kandida natolotry ny TIM isa 270. Dia ny manaraka moa ny kandida fahatelo 7. Dia ny kandida faharoa 9, kandida fahaefatra 4, kandida fahaenina moa zany tsy nitoko. Eto amin'ny PP Antanimena 2 misy anay amin'izao fotoana izao izay ahitana Ambatondratsambato misy 10 mbola ao anatin'ny boriboritany fahaenina eto Antananarivo renivohitra. Efa nanomboka moa ny fahasambako manomboka tany diora sasany koa ary raha itsika ny mahakasika an'izay ambiance na ny hoe afaliana sy ny aravona iarahan'ny mponina sy ireo tokony anaikitra amin'ny fanasambato. Eo ihany koa ny fanehoan-kevitra ireo izay nanoana ny kandida manokana araky ny safidy ny tsirairay avy atao ary raha itsika ny mahakasika izay. Izay kandida lany eo mba hanatanteraka ny teniny izay teny meno fanekeny tamin'ireto vahoaka maro be reto dia mba hitondra fanantenana vaovao ho an'ny vahoaka an'Akazomanga. Izay zany ny rariana izay amina lany eo. Izay zao ny fahalinay hoe rehefa lany eo izy dia fa manantena zany zay amin'ilay teniny teo aloha hoe tanterahana daholo tadiavinareo. Ka raha vao mihoatra an'izay ilay zoatra mba malahelo ihany izay satria nandritra ny volana teo zay manenjika propaganda fotsiny mananona anazy. Raha ny tokony izy tokony mitazona ny teniny omeny daholo. Tsy manana resaka rosana be dia be fa nanombokatriny ihany keo zany lamina tsara ny fandriampahalemana teto hatramin'izao dia mino fa hatramin'ny fahataperan'ity zavatra ity fa mety lamina tsara ihany mandrapahatapoka ity zavatra ity. Zay moa maromaro ihany zay ny fandriampahalemana eto miaraka amin'iretsy polisy rehetra dia mahafinaritra ny fahatoravana roatra zao. Tamin'ny 7 ariva teo nitapitra ny fanisambato an'ireo birao-pifidianana nandalovan'ny mpanao gazety. Efa anatin'ny famenona ny fitanànan-tsoratra ireo mpikamba amin'ny birao-pifidianana sy ny delegen'ny kandida hatramin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana. Alefa eny anivon'ny SRMV sy ny senisy ireo rafitra isany tokony misahanjany ao arian'izay ireo vokatra samihafa. Fa samihafa ny fomba fitsinjarana toeran'ireo solombavam-bahoaka amin'ny distrika miisa 7 amzato eto Madagasikara. Toerana solombavam-bahoaka iray ho an'ireo distrika misy mponina latsaky ny 3 hetsy ary solombavam-bahoaka 2 kosa ho an'ireo distrika misy mponina mahery ny 3 hetsy. Ary fanapazavana izay entin'ny Rarsona Iandry. Fomba roa samihafa miavaka tsara amin'ny fomba itsinjarana ny toeran'ireo solombavam-bahoaka amin'ny distrika misy 7 amzato manerana ny nosy amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Ho an'ireo distrika misy mponina latsaky ny 3 hetsy dia solombavam-bahoaka iray no solotenan'ny mponina. Io no antsoina hoe scrutin uninominal majoritaire à un tour na fifidianan'olo tokana indray midina andesin'izay izay mahazo vato be indrindra. Izany hoe izay lisitra na kandida solombavam-bahoaka mahazo isam-bato be indrindra no mahazo ny toeran'ny solombavam-bahoaka tokana. Raha ho an'ireo distrika misy mponina mahery ny 3 hetsy kosa
dia solombavam-boaka miisa roa ny solotena mifidy izay fidina amin'ny alalan'ny liste na scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de quotient électoral et la règle de la plus forte moyenne. Izao ny fomba tsotsotra ahafahan'ny olom-pirenena mamantatra izay solombavam-boaka isolotena azy ireo amin'ity fomba fifidianana faharoa ity. Raha raisina ohatra hoe arivo ny vato manan-kery tao amina bureau fifidianana iray, nisy lisitra candidat 4 tao, ka ny lisitra A nahazo vato 7,500, ny lisitra B nahazo vato 7,400, ny lisitra C nahazo vato miisa 100 ary ny lisitra D nahazo vato miisa 80. Tsy izay mahazo isam-bato be indrindra dia avy hatrany dia azo ny toeran'ny solombavam-boaka roa, fa toy izao ny tsinjarana izany toerana izany. Ny antsoina hoe quotient électoral dia ny vato manan-kery na ny suffrage exprimé zaraina ny isan'ny toeran'ny solombavam-bahoaka. Eto zany dia arivo ny suffrage exprimé na ny vato manan-kery ary roa ny toeran'ny solombavam-bahoaka. Ny quotient électoral zany eto dia 500. Raha jerentsika zany ireo lisitra dia hita avy hatrany fa ny lisitra A dia manana solombavam-bahoaka iray satria mahery ny quotient électoral amin'ny vato azony. Ny lisitra B zany dia tsy mahazo solombavam-bahoaka satria tsy nahatratra ilay quotient électoral 500 eto ny isam-bato azony. Toy izany koa ny lisitra C ary ny lisitra D. Hiditra amin'ny fomba fikajinany amin'ny hoe izy amin'ireo lisitra 4 no azo ny toerana solombavam-bahoaka iray fanampiny isika. Eto amin'ity ohatra ity dia toerana solombavam-bahoaka iray no voazaratra eto nefa solombavam-bahoaka roa no ilaina. Noho izany dia miditra amin'izay ilay fitsipika faharoa hoe la règle de la plus forte moyenne. Ny moyenne izany dia izao: ny vato manan-kery azon'ilay lisitra zaraina ny isan'ny toerana solombavam-bahoaka azony teo amin'ny fizaratoerana araky ny quotient électoral, ampihana toerana solombavam-bahoaka iray atao hoe siège fictif. Eto amin'ity ohatra ity zany dia ny moyenne isam-bato azon'ny lisitra A dia ny vato manan-kery azony 7,500 zaraina ny toerana efa azony tamin'ny quotient électoral, zany hoe iray ampihana ilay toerana iray fictif dia manome 7,200. Ny lisitra B zany dia ny vato manan-kery azony 7,200 zaraina ny toerana azony tamin'ny fitsipika ny quotient électoral, zany hoe aotra eto amin'ity ohatra ity miampy ilay toerana fictif dia manome 7,200. Dia toy izany hatrany ny lisitra C ary ny lisitra D. Ny mahazo ny toerana solombavam-bahoaka iray faharoa zany eto dia ny lisitra B satria izy no manana salana isa-betsaka atao ireny fampiasana ny fitsipika ny plus forte moyenne. Mariana etona fa mandritra ny famoahana ny vokatra vojomaika mbola tsy ofisialy ataon'ny CENI dia ny isam-bato azon'ireo lisitra no atolony fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tompon'ny famoahana ny vokatra ofisialy no manao ny kajy ary mamoaka ny anaran'ireo solombavam-bahoaka miisa araky amin'ny 500 izy io tena mivoaka malagasy eny tsy mba zaza hanolotra sy hanao lalàna. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atatsika mahakasika ny fahavitana tanteraka ny asa fanamboarana EPP manara-penitra sy kianja fanaovam-baolina ao Tomasina. Eo ihany koa ny olany ao amin'ny commune Vohitsara distrikana Paravaravola rehefa avy eo ary. Je suis en poudre à un sachet, t'as riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suka samba samba cha. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, saranota zamyan amnas. Jitika diabet. Bonjour. Cristal, hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antoka hatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 ARIA seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 ARIA. Hello!
jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Yellow pour seulement 100 ariards. Et c'est pas fini. Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia. Sardine trésor. Met bermer comme salade. Mouf. Na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetraretra. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy. Tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Fa ny anoizatsika ny vaovao dia ny farany herinandro teo ny vita tanteraka ny asa fanamboarana EPP manara-penitra sy kianja fanaovam-baolina izay mahazaka abjery hatrany amin'ny 5,000 ao Tomasina araka ny fanampy sy ny fampanantenana nataony filoham-pireneny Fezora Faty. Tonga nanokana ny foto-drafitr'asa manara-penitra tany Tomasina araka ny fanampanantenainy ny filohan'ny Repoblika dia ny EPP sy ny kianja manara-penitra any an-toerana. Raha toka ny 15 aprily no nanombohan'ny asa, vita tanteraka ny EPP manara-penitra ho Analakninina ny 12 Mey lasa teo, izany hoe naharitra 70 andro ny asa. Manaraka ny fenitra ny efitra ny fianarana, dabilio, fitaovana, misy kianja filalaovam-baolina sintetika ihany koa sy ny maro hafa. Ny fananganana EPP manara-penitra izay efa napetraky ny filoha hatrany amin'ny fampielezan-kevitra. Nametraka ny fanamby hoe mba tsara mivoaka malagasy, ny mpianatry ny malagasy mba manana foto-drafitr'asa tsara, mihoatra lavitra noho ny afrikanina, mihoatra lavitra noho ny européanina. Betsaka ny olona tsy mino fa miteny aminareo efa bolana izay ny tantanako ny firenena fa ho hitanareo eo afaka 5 taona lazaiko dia hoe olohan'ny Madagasikara ty Afrika fa tsy farany intsony. Ny fapolitizy abakarsina akatsisina fonte fa tsy pitapetraka faty no akoposiny dia ato ny kaziana koa. Faly dia faly mpiara-miasa, faly konekizy, faly ray aman-dreny, faly izay Tomasina dia faly metana sotra betsaka. Vita ihany koa ny kianja manara-penitra ao Barikadimy Tomasina naharitra iray volana sy tapany ny asa. Kianja izay manaraka ny fenitra amin'ny fandraisana lalao iraisam pirenena. Mahazaka olona hatramin'ny 5,000 nandritra ny fidinana ifotony tany Tomasina, nitafa tamin'ny poniny Tomasina ihany koa ny filohan'ny Repoblika ny ainy ny fitarainan'izy ireo. Nampahafantarina tany an-toerana ny tetikasa fiariana izay manampy arabola ireo tanora manana tetikasa miompona amin'ny fandraharana. Tsy mbola voasolo ary tsy mbola misy fanendrena izay solotena ny ben'ny tanàna ao Votsara distrikana Amparafaravolo izay namony ny taona 20 sy 20. Manahy ny mety hitokonany ireo mpiasa ny lefitry ny ben'ny tanàna any an-toerana noho izy ireo tsy nandray vola nandritry ny eritaona izay fanadinga eto Andratsilava. Isan'ireo commune midadasika eo amin'ny distrikana Amparafaravolo ny commune ambanivohitra Vohitsara izay mirefy 420 km toradroa ary ahitana mponina 270 mitinjara ao anatina fokotany misy 9. Ny fiompiana sy ny fambolena ary ny jono no fotom-piveloman'ny mponina ka ny 900 izy ireo no mivelona amin'ny jono avokoa. Ny 300 amin'ireo 900 mpanjono no mandray izany ho antom-pivelomany. Izany hoe tsy manao afa-tsy ny jono. Ny ambiny kosa miompy, mamboly, mandrary, manjaitra sy ny maro hafa toy ny fiveloman'ny mponina amin'ny faritra iny. Nisy ny ben'ny tanàna voafidy araka ny lalàna tao an-toerana, saingy namoy ainy ny 20 jona 2020. Efa nisy ny tatitra natao momba izany. Hatreto nefa, iray taona aty aoriana, tsy mbola nisy fanendrena ary tsy voasolo ny ben'ny tanàna. Manahy mafy ny tokonan'ny mpiasa ny lefitry ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana. Sahirana araka izany ihany koa ny mpiasa satria izay lamina rabola izay no tsy misy, dia tsy misy karaman'ny mpiasa azolo misy. Na dia misy ary ny vola efa heritaona mahery izay dia matatra izany izay sy dia tarika fitokonana ho an'ny mpiasa izay olana izay.
koa dia nairanay ny tompon'andraikitra eo amin'ny ministera misana ny fitsinjaram-pahefana izay mba tokony hojerena manokana ary atao faran'izay aingana ny amana an'izay satria tena mianjady amin'ny mponina moa no olana sady mianjady be dia be amin'ny mpiasan'ny commune ihany koa. Ankoatra ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny commune, mbola tsy misy jiro ny tanàna. Efa nisy ny tetikasa nandray tanàna izany, efa voatsangana ny andrin-jiro, efa misy fil hatrany amin'ny tokantrano tsirairay avy, saingy miantona izany ary tsy vita hatramin'ny farany. Eto moa izany efa misy ny laminasa na ny ampanasa nataony jirokanto momba ny fanazavana ny tanàna. Efa misy andrin-jiro mitsatotsatoka eraky ny tanàna, efa misy fil izay mety efa mandeha amin'ny tranon'olona fa dia sasamiandry ny vahoaka hoe raha oviana ihany vao hanomboka ty fanazavana ty ka dia any an-tanàna ny tompon'andraikitra ny mba nafanganana an'izay satria efa dia miandry tena miandry an'izay ny mponina atao anatin'ny commune rurale Vohitsara. Mangataka ny mpitondra fanjakana araka izany ny mponina ao an-toerana mba hijery vahaolana manoloan'izany. Antoko ny fampandrosoana ny fisian'ny herinaratra ary efa tafiditra ao anaty viana nataon'ny filohan'ny repoblika ho an'ny vahoaka malagasy ny hanamora sy hanaparitaka ny herinaratra amin'ireo faritra mbola tsy misitraka izany. Raha ny foto-drafitrasa efa misy eto Vohitsara no jerena, ho mora kokoa ny fanomezana herinaratra ho an'ny mponina. Fa isan'ireo commune mamatsy legioma sy voankazo ary henan-kisoa Antananarivo ny commune ambanivohitra Miadanandrina ao amin'ny distrika Manjakandriana. Misedra olana ireo tantsaha amin'izao fotoana izao vokatry ny fisian'ny aretina mahazo ny voly sy ny fiompiana any an-toerana iona saina. Any amin'ny 820 kilometatra miala Antananarivo no misy ny commune ambanivohitra Miadanandrina ao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Fambolena sy fiompiana no fotom-piveloman'ny 520 isanjaton'ny mponina eto amin'ity commune ity. Legioma, voankazo, eo ihany koa ny hena toy ny henan-kisoa isan'ny ahafantarana ny Miadanandrina. Misedra olana nefa fa ireo seha-piarian'ny mponina ireo amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Ny fiompiana zao raha ohatra zao hoe Miadanandrina tena mpiompo kisoa ny olona ety dia ny olana amin'izany zao lafy miresaka hoe fanafody amin'izany hoe fiompiana kisoa zany ohatra ny tsy hita hoe tena mandaitra ve sa tsy mandaitra fa matetika na dia manao mampiasa le fanafody ary ny olona dia ambao foana le aretina dia fambolena indray eo amin'ny resaka fambolena indray amin'izao fotoana izao zany no vao tsy mampiasa fanafody dia efa tsy mahita vokatra amin'ny resaka fambolena. Ngamba mety hoe resaka le fiovan'ny toetrandro ve mahatonga an'izay sa inona fa amin'izao fotoana izao zany no raha mamboly dia tsy maintsy mampiasa fanafody satria misy biby kely mihinana ny vokatra zay ny fambolena zay ataonao. Ny pesta, ny voavary, ny ramoletaka, ireo no areti-kisoa mandripaka ny an-toerana. Ireo bibikely isan-karazany mandripaka ny fambolena ihany koa ankilan'izay. Tokony hisy ny dokotera veterinera isaky ny commune raha ny fanazavana hatrany ahafahana mifehy ny trangan-javatra tahaka izao. Dia nefa ny lafiny raha-pitsaboana an'le biby sy ny fambolena zany somary sahirakirana ihany, tsisy tena tokony andraikitra mivantana ohatran'ny hoe veterinera sy ny namany tsy misy zany fa ohatra anankiray fotsiny zao ny Miadanandrina dia veterinera ray avy any Manjakandriana misahana eto dia indraindray izy tonga indraindray izy tsy tonga manangan'ny tokony andraikitra zany amin'ireny isana mba tonga indray no hoan'ny indrindra fa hoan'ny fambolena sy ny fiompiana mba hijery akaiky ny lafiny tahaka an'izany hoan'ny amoraina ny fanafody ezahana ihany koa mba tokony andraikitra mahatianina amin'ny asa no apetraka. Saika ireo commune manodidina no misedra olana toy ity eto amin'ny commune ambanivohitra Miadanandrina ity. Ny lalana moana ny vokatra no isan'ny fototry ny olana teo aloha ary efa novahin'ny fitondram-panjakana ankehitriny izany tamin'ny fanamboarana ny lalana mirefy 20 kilometatra miainga eo Ambatomanga miazo ny commune Miadanandrina talatan'ny Morokay Ambohitrandriamanitra hatrany amin'ny commune Merkanjaka. Hoaingana ny fampandrosoana ny tanàna araky ny hevitry ireo mponina raha misy ny dokotera veterinera misahana ny isaky ny commune. Lafy mavao hafa kosa indray dia misy manao fandavana mampiahiahy ny faritra manodidina ny rovan'ny lafy tsy fantatra mazava ny tanjona sy ny tompon'antoka amin'izany hoy ny sefokotany misy antony manokana mety ifandraisana ara-tantara izany hoy ny Tangalamena Yves Richard. Manodidina ny 3 metatra ity lavaka tsy lavitra ny tambohan'ny rovan'ny lafy ity tsy voafaritra ny fotoana anaovan'izany sy ny tompon'antoka
saingy mialalina ny lavaka tao anatiny 3 andro. Tsy fantatra mazava manoloana io ny antony sy ny tanjona ka mampiahany ponina hoy ny sefy fokony tany. Marika kely angamba dia nisy olona nanasina teto tamin'ny semaine nalasa iny. Tondra bombo dia labzy dia ranomanitra. Ka tsy haiko izay angamba no antony nandavahany an'io hoe mety misy zavatra jerevana io. Fa io tsisy marika apparent hoe ahafantarany hoe fasana io. Tsy fasana, tsisy tsangam-bato, tsisy inona. Lavaka efa nisy tamin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka ity misy mamerina mangady ity. Teto no nambara fa nisiany lalana ambanin'ny tany, mampitohy amin'ireo toerana manatantara samihafa raha ny fanazavana. Mifono zava-miafina maro ihany koa ny rovan'ny lafy ka mety hisy fifandraisany ara-tantara zany hoy ny Tangalamena. Mety misy volamena mosy nisy amin'izany, mety misy volafotsy amin'ny volanongo na takan'izany, ka ohatran'izany, takan'izany le vazatsata. Anarareny io ny tsindrin'ny ardama faharoa, tonga teto izy namon'omby. Ohatran'izay tsy nanino ohatran'izay, mety misy ihany amin'ireny lavabary ireny. Voalohany teto ilafy no nitrangana zavatra toy izao raha ny fanazavana azo. Tsy mbola nisy fanazavana marim-pototra momba izany, avy amin'ny zandary ny lafy nidina nijery fotony. Lazany hanoditra ny lavaka avy hatrany ny tompony andraikitry ny fokontany ho fisorohana ny loza mety hitranga. Ho taterina miandalana hatrany ny tohin'izay. Alohan'ny isarana davena aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Nidina ifotony nijery ny fizotra ny fividianana sy nanaramaso akaiky izany teo anivon'ny senisy ireo vondrona mpanaramaso fividianana iraisam-pirenena tamin'ity androany ity amin'ny ankapobeny lamina fividianana. Mitarika ny IRD raha ny vokatra teny anivon'ny birao-pividianana lalovan'ny mpanao gazety io ariva io. Dia izay mamarana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamanitra dia veloma mifodaly tompoko. Maro karazana goût aminazy, tsara loatra aza miala aminazy. Jitsika jiaby, bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G By Telma vous a présenté Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.